marina. Efatra taona tsity izay natao. Enina volana sisa hitondrana vao hoe itsinjo vahoaka. Mitohy 20 andro aman'alina amin'ny fomba fiasa sy ny fanapahan-kevitra hoentina mitantana ny firenena. Ny tsy faiza mitantana ny fanjakana Rajoelina. Miariary fa tsy manana viana sy programana samazava hitondrana ny Madagasikara, fa maika fotsiny akafahefana ary ny aina tamin'ny andrakandrana. Na mety nanana viana sy programana sa ihany, fa pokaty any ka miovaova manaraka ny tsiodrivotra misy eto amin'ny firenena ny fitantanana. Fa tsy misy tanjona mazava hoe aisika ka ho aiza. Lojika, raha vao maika mihemotra i Madagasikara ary lasa sorona noho tsy faiza mitantana ny vahoaka. Niainga tamin'ny hoe programa nasa IEM, Initiative Emergence Madagasikara, izay nilazany fa efa niomana 4 taona ary ny atongavana eo no ela. Efa vola ny mpiara-miombonantoka sy ny mpamatsy vola. Tsy mila findramam-bola avy any amin'ny mpamatsy vola mahazatra, fa mampahantra. Ny tsy vitan'ny mpitondra nandritra ny 80 taona atao 5 taona. Vokany 10 ny kapoaka ny vary eny an-tsena. Izany no vokatry ny fitantanana izay niomanany tao anatiny 5 taona. Tsy hita izay niafarany la IEM dia nipotra indray ny hoe Plan Marshall. Ny tanisana izao zavatra rehetra izao. Fanarenana ny toe-karena, fananganana foto-drafitrasa, famoronana asa. Ny tsolatsolana nilaza ilay sorabola 3.9 miliara. Nolazainy fa ahompana amin'io, saingy inona ny vokatra? Tonga hatramin'ny hoe anangana orinasa mpanamboatra fiarakodia vita malagasy marika Gaskara isika. Tamin'izany no efa nambara fa atao ny pipeline any atsimo, flyover, RN13. Nanjavona indray fa ny antombo ny fahantrana. Nahazo tsiny ny Covid-19. Nolazaina indray avy eo ny PM na ny Plan Emergence Madagasikara. Tsy hita izay tena asany vaingana, fa 2 taona latsaka taorian'ny fampafantarana azy ofisialy vao nisy Forum National des Investissements pour l'Emergence de Madagascar ny Octobre 2024. Niverina ny tanisaina ireo programan'asa sy ny fanamboarana foto-drafitrasa maro dia maro. Nolazaina fa misy ny atomboka, misy ny fanohizana ny efa natomboka. Tao ny fampanantenana samihafa fa ho vita ny 7.4 sy ny 8.4. Tao ny hoe ho vita afakaroana 3 taona. Gagasita lanjona indray ny rehetra avy eo. Raha naheno ny filoham-pirenena nilaza ny sabotsy fa 8 ny volana janoary 2024 teo fa hanao plan social. Na ny metoromarika ny ministra hoe ajanony ny foto-drafitrasa da ho isika idina manerana ny nosy, anampy ny vahoaka, itsinjo ny vahoaka amin'ny zavatra maika. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe didim-panjakana ve izany rehefa miteny ny filoham-pirenena? Efa nifanaraka tamin'izany ve ny lalàna feny ny teti-bola-panjakana? Sa izany zao no mety ahomby akana indray ny fon'ny vahoaka izay diso fanantenana sy leo ny fitantanana tsy manjary? Hoy indrindra mantsy ny fanazavana hoe apetrakitsika tsara no hoe nandalo parlementa anankiroa ny lalàna ny feny teti-bola ary efa nakatoavy ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana. Zany no midika fa manandanja lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny resaka fampiarana ny lalàna velona na ny exécution an'iny budget iny zany ka ho manokana dia hoe raha andalo ny anivon'ny fivoriany ny anteny maira-pirenena mahakasika an'izay dia andeha ny ady hevitra ary tena isy ny fanazavana ara-teknika samihafa mba tsy ohatran'izay zany fomba hitantanana ny firenena isy fiovana fanapahan-kevitra isaky ny isam-bolana tsika dia heverina fa mampikorotan-javatra marobe reny satria tsy ny eo anivo ministeran'ny asa vaventy ihany no misy fiantraikany fa ny amin'ny lafim-pitantanana ny raha-pirenena mihitsy satria miankina be dia be amin'ny lalàna amin'ny feny teti-bola no ahafahana zany mandrindra ny firenena ao anatin'ny taona iray. Marina mihitsy izay voalazana izay. Io tsy izay mahafinaritra sy mahametimety azy akory dia atao, fa misy ny lalàna mamaritra ny teti-bola-panjakana. 4 taona nitondrany, tsy hita izay lohany sy ny vodiny amin'ny fitantanana ny fiainam-bahoaka, fa ny kolokolonareo no nahazo vahana teto. Sainareo mihitsy aza ny milaza fa izay tsy nanota taminareo vahoaka no oka hitora-bato azy.
mba mahazo anjara amin'izany ve anefa ny vahoaka raha toka manao adisona? Andany lalàna amin'ny feniteti-bolam-panjakana ve ny deputé hoe ajana ny PIP na ny programme d'investissement public manomboka ny febroary? Iza marina no tena olana amin'ny fitondran'io e? Ilay mpanolo-tsaina ve no tsy mahomby? Sa i Rajoelina mihitsy no efa mpangai ny tsy fahaizana inona na inona ka miseho manana baka plus 24 nefa miteniteny foana toy izany? Tsy antsaha, tsy antanana, fa manondrana sy miteniteny foana tahaka izany. Nga vita ny fihetseham-po ny fitantanana firenene? Mba hazavao aminy ihany ry mpanolo-tsaina, raha mahay ihany koa ianareo fa tsy afaka manao transfert, virement, aménagement de crédit ohatr'izany, fa voadona daholo ny sehatra rehetra miankina amin'ny PIP, mikorontana daholo ny engagement, mandatement, exécution budgétaire. Izany hoe tsy fahaizana mitantana no dika ny fanapahan-kevin'io. Tokony tsorona fotsiny hoe mandalo krizy isika, fa tsy misy mamatsy vola afa-tsy resaka vonjaina sisa, ka tsy maintsy manao coupe budgétaire. Dia hoy hatrany ny fanazavana hoe singa rehetra dia mampiseho fa sahirana ara-bola ny fanjakana. Tsy misy ny mpamatsy vola amin'ireo tetikasa lehibe ny lazainy fa ny lalina tamin'ireny fanombohana sy ny sisa gasikary zao aiza ilay izy e. Tapitra mandany dia mitady vola hevitra hafa ary zay ny ampalahelo. Zay ny amiko ny mba lazaiko ny malagasy hoe sahirantsika nona misy mandry fotsy eto amin'ny firenena, tsy afaka mitsabo tena, fa jereo izy natonga an'izay. Mba tsy hivirenana an'izay intsony satria ho tonga indray ny olona, tondra indray mpitondra fanjakana anampitamy ianao ny vary raika poka. marina mihitsy izay voalazan'izay. Ny tarehy marika amin'ny arikarena fahobe fotsiny dia efa miteny. Arikarena fahobe 700 no napetraky ny fitondrana marika ravalomanana. Nataonareo miiba fito na -7 izany ankehitriny. Tamin'izao fitondran'izy ireo izao no nahitana fitokonana karama ampiasam-panjakana, mitady fomba rehetra anafenana, fa ilay mitondra firenena mihitsy no tsy hainy. Toa kilalao ny fahitany Rajoelina ny fiainam-bahoaka, ka izay mahafinaritra azy no ataony, fa tsy mijery ny fiantraikany ifotony. Raha tena nanana fandavantena itsinjo vahoaka io, mbola vao nandinika ny teti-bola io ny governemanta, no efa nilaza izany izy, mba holaniny ireo mpanangatanana sy mpandany zato isan-jato eny amin'ny anteny miram-pirenena, fa tsy hoe efa io no mitsisianao dia lavina indray avy eo. Taratry ny tsy fahamatorana izany, ary Rajoelina mihitsy no nampiseho fa tsy matotra izy mitantana ity firenena ity. Tsy mila famatsim-bola mahazatra fa mampahantra firenena, ary rehefa izao no tonga eo amin'ny fitondrana dia isika indray aza no ampindram-bola any Komoro. Avy eo indray hoe niona tamin'ny zatsy sy zaroa aho, ary matoky atsika ny mpamatsy vola mahazatra. Anga vitan'izany, mila miaritra kely ny vahoaka malagasy hoy izy, fa afaka enim-bolana hatramin'ny 9 volana dia ao foana ny delestazy. Avy eo indray hoe tsy niteny an'izany 9 volana izany aho, fa amin'ny taona 17 sy amin'ny taona 12 io foana. Noho ny fiakaran'ny viditsoloka dia anafatra busy manara-penitra ho tonga aloha ny faran'ny taona 12 sika. Avy eo lazainy indray hoe tsy izahay no nampanantena izany. Izany ve ny olona mendrika hitondra firenena? Izany ve natao hoe olona matotra? Dia hoy hatrany ny fanazavana hoe amiko manokana dia tsisy zavatra azo antenaina amin'ny fitondram-panjakana intsony indrindra ao anivon'ny gouvernemanta, ary zay nefa nametrahany nisy olom-bavam-bahoaka ny antsoina hoe motion de censure. Efa tsisy zavatra hitondra fivoarana ho an'ny firenena intsony ao anatin'ny volana vitsivitsy izay fotoana hataperany ny mandahan'ny filoham-pirenena, fa aleo sika malagasy fantoka manoloanany hoe andao irisona ny dinika nasionaly mba ahafahantsika mametraka lalao madio mahakasika ny fifidianana, dia iroso amin'ny fifidianana antsika hametrahantsika ny filoha izay kenin'ny vahoaka malagasy. marina mihitsy izay voalazan'izay. Efatra taona aza tsy hita izay nataony teo, koa ina no vitany ao anatiny 9 volana. Fa ndrebirebena saim-bahoaka amin'ny fifidianana izany, fa mila mailo ry malagasy fa anao ny nataony tahaka ny tamin'ny fampelezan-kevitra 12 indray ireto. Efa niomana 5 taona e, efa vonina ny mpamatsy vola amin'ny tetikasa e, itsinjo ny kapoaka ny malagasy e, anampy ny tantsaha e.
tanteraka avokoa ve izany ankehitriny. Tena sendran'izay fitondrana mpangoro-karena fotsiny ny malagasy, ka fanjakana bizina no nasehony rehefa nahazo fahefana. Nyriariana ny fanafarana vary sy PPN 20 sambo nolazaina fa fampandrosoana ary tsy afaka iandry varo roa taona vao miakatra. Ary ambony ny polipitra ny fionana an-tampony momba ny fambolena, lazaina fa efa tena lasa lavitra ny politika ny Madagasikara momba ny fanohanana ny tantsaha amin'ny alalan'ny fanomezana tany, masom-boly, zezika. Lazaina fa tombon-daka ny fanjari-tsakafo aty Afrika. Kanefa ny kere aza mitombo, ary ny depute maro anisa mpomba ny fitondrana izao no nampanga ny fahefana mpanatanteraka ny amin'izany nandritra ny fitsipaham-pitokisana. Vao ny volana Oktobra 2024 lasa teo indray no nitany saina avokoa izao rehetra izao hoe amboarina ny lalanatsy sy aroa atao ny fotodrafitra sagoavana izao sy izao. Kanefa ty amin'ny janoary milaza fa ajanona indray ny fotodrafitrasa fa iditra amin'ny sosialim-bahoaka idinay fotony. Tena hoe fitondrana tahaka ny lelon-jaza. Matoa aloha misy ny zavatra asaina ampandeferina na ampiandrasana, dia mazava izany fa tsy ampy mety manana arabola ka tsy maintsy misy ampandeferina. Mety olana hatrany ampiandohana ny fisafidianana ny lahara-pahamehana, ka efa lany natondra tany amin'ny zavatra tsy mamokatra ny vola. Izay vao mikoropaka ty aoriana. Rehefa mahita fa leo ny vahoaka, ny mpamatsy vola tsy mahatoky antsika firy noho ny fitantanana tsy ny lamina tao anatiny 4 taona izay. Tsy mbola resy ry malagasy, fa afaka mandinika sy mamadika pejy amin'izay fa taona ny fifidianana ity taona 2024 ity. Sahy, mino, mijoro. Lazainy mantsy fa tsy misy krizy eto, kanefa ny fampandeferana zavatra hafa mba ahafahana miatrika ny olana hafa dia efa endriky ny krizy. Hatramin'izao mbola tandrametaka foana ny fitantanana, fa mba hoentinaiza marina ity firenena ity e. Mbola sahiteny sy ambo ihany ve fa mahazaka firenena? Tsy mba efa ampy ve zay fa mitehana izay e? Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?